Aminao ny riavana ny fahasavan'ny tompo. Ny ten'Andriamanitra izay akatsika ny hafatra riavana amin'ny teny ity. Ny Matio 2:20 ka hatramin'ny 14:10. Mamria vokatra ho an'ny tompo. No hevitra izay natsika izany riavana malala amin'ity volan'ity a. Andro vitsivitsy alohan'ny 𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 ny resaka eto. Efa niditra tao Jerosalema Jesoa. Efa nisy adihevitra mafy izay nifanandrinany tamin'ireo mpitondra jiosy, ny fariseo sy ny sadoseo, ny mpisorona be sy ny levita sy ny sisa. Izao perikopsao riavana dia azo ambara fa valin'ny fandavany jiosy any Jesoa. Satria nanda any Jesoa ny jiosy. Dia itony fanoharana itony no anehoan'i Jesoa zany. Fanoharana manana endrika kisariteny, alegoria isika. Jesoa maneho ny aratsiny ireo mpisorona sy ny loholona, ireo mpitondra ny Israely zany, mikasa hisambotra an' Jesoa mantsy izy ireo. Zay no nahatonga an'izao fanoharana izao. Andriamanitra no ambara eto fa tompo ny fanasana, ny fanjakan'Andriamanitra ho dia tahaka an'izao. Tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana amin'ny fampakaram-bady. Andriamanitra no tompo ny fanasana. Jesoa no lay zanakalahy antony fanasana. Ny mpaminany nareo mpitondra zany tsara irak'Andriamanitra, na isika ankehitriny zany, isika no mpamory ny vokatra, ary ny vokatreto dia tsy vola na arena sy ny sisa fa fanahan'olona, olombelona, olona antsoina ho amin'ny famonjena. Ny olona izay resahana eto. Raha resina riavana hoe isika zany no mpamory vokatra, mamiri vokatra ho an'ny tompo, isika zany no fiangonana ankehitriny mpamory vokatra, mitona olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia inona ny tokony atao? Voalohany riavana, ny mpamory ny vokatra, isika fiangonana zany, fa tsy maintsy manaraka tsara ny toromarika ny tompo. Manaraka ny toromarika ny tompo. Zao moa ilay fanasana hoe tenin'ny tompo-panasana hoe izy naniraka amin'ny mpanompony iantso izay efa asaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady. Miantso, mitaona. Ny tompo ny mpaniraka eto, tsy manira teny. Ny tompo ny maniraka, fa tsy izay tiana atao akory. Ny mpamory zany, ny mpamory ny vokatra zany, ny mpitofila zany tsara dia mila miaino tsara. Ny toromarika na ny baitry ny mpaniraka dia ny tompo zany. Satria hitantsika tsara riavana fa toa hafahafa ihany, mahagaga ihany hoe olona asaina ho amin'ny fampakaram-bady ny zanaky ny mpanjaka, nefa dia tsy rototra ny olona. Zanaky ny mpanjaka no tahaka ny atao mariazy, manasa olona tsy tonga ny olona, tsy tonga ny nasaina. Voalaza eto hoe tsisy tonga izy, tsy nety ho avy izy ireo. Dia ny fahefatra dia hoe dia naniraka mpanompo hafa koa izy, indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay efa nasaina. Io ilay fialanenina io. Zany no afatry ny tompo eto, mialanenina. Izao lazaina amin'izay efa nasaina. Rehefa nandeha ny mpanompo voalohany, tsisy ny raika. Ny rana ny mpanompo manaraka. Io le fialanenina. Tsy hoe rehefa tsy miheno izy dia alao faty amin'ny adalany ihany. Fa nisy alanenina izay natao teto.
mba hahatonga ny olona hoany amin'ny fanasana. Naverina indray ny antso eto, naniraka mpanompo hafa indray. Ny mpanompo maniraka izay tia ny rano, ny anjarantsika dia ny manka-to manaraka ny toromarika. Samy manana ny fotoana izay andrahan'ny tompo azy ny olona tsirairay avy. Teto moa vanim-potoana andrasana hoe nisy mpaminany teo aloha, nisy mpaminany tateo aoriana, nisy ny mpampan'Andriamanitra maro izay nyrahany. Mpanompo irahan'ny tomposika, tsy manira tena fa tena miandro ny toromarika ny tompo, miovaova araka ny toejava misy ny toromarika izay ambara eto. Naniraka izy voalohany, naniraka faharoa izy hiala neniny, efa voavoatra ny andro, nasaina ny tsy tonga fa tongava ianareo, tongava eo mpifaliana, ndrana mpanompo. Fa mbola tsy niraika ihany izy, ary ny rahany dia ny hoe ny rana ny mpanompo iantso ny olona rehetra eraky ny sakely-dàlana. Rehefa tsy nanaiky ho avy ny tompo-panasana, ny olona voantso manokana dia lasa ny paritaka eraky ny sakely-dàlana re. Zay indray ilay antso eto, zay ilay fanasana eto, mandianala zao. Mampatsiaro havana zany ny tenin'i Jesoa la hoe tsy ny rahanao afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny Israely. Zany ny tenin'i Jesoa tamin'ilay vehivavy izay nitarana taminy. Fa rehefa nitarana mafy izy, ilay vehivavy dia namonjy azy Jesoa hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao. Na dia vehivavy kananita aza dia nandray ny famonjena. Misokatra ho an'ny rehetra ny fanasana eto, fa tsy ho an'izay rehetra hiverina fa mendrika ihany ny fanjakan'Andriamanitra eto. Ary antsona ny fiangonana zany ho an'ny rehetra, na iza na iza. Zany no asan'ny fiangonana mamory vokatra ho an'ny tompo, tsy ho an'izay olona hiverina fa mendrika ihany, ho an'ny rehetra. Baiko mety efa amintsika izany avana malala, hitaona ny olona ho any amin'ny famonjena. Isika dia mpitaona olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy mpamoaka olona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mampiditra, mamory vokatra ho an'ny tompo isika. Arao ny toromarika ny ten'Andriamanitra. Mandianany amin'izao tontolo izay ianareo. Mitory ny filazantsara, andraisan'ny olona ny famonjena. Zareo tsara fa ny jiosy aloha ny lara-pahamehana ho an'i Jesoa, fa tsy tonga ny jiosy. Tonga teo aminy azy izy fa niazo izy tsy nandray azy. Dia rehefa tsy mendrika ho an'ny jiosy ny famonjena, rehefa tsy nanaiky izy dia novonjena hatramin'ny jentilisa. Zay nresahana mihatrany eny amin'ny sakely-dàlana dia nantsoina avokoa. Nantsoina ny karazan'olona rehetra, na ny tsara na ny ratsy. Zany ny toromarika ny tompo eto. Antsoina ny olona rehetra, na mpamory rehetra, na ny vehivavy-janga, na ny voiliky ny fiarahamonina, na ny maramila, na ny zandary, na ny polisy, na n'inona izy. Antsoina ho an'ny tompo. Na ny vahoaka tsotra, ny olona rehetra tsy hakanavaka. Hatramin'ny mpamory rehetra, na iza, zany ny toromarika eto. Anjarantsika ny manao zany, mampiona andreny olon'ireny amin'ny Jesoa, amin'ny fomba rehetra, mba hahatonga azy ombana amin'ny famonjena. Zany no asantsika fiangonana, mamory vokatra ho an'ny tompo. Miantso na iza, andraisan'izy ireny ny famonjena. Rehefa rehetra amin'ny tompo, isika izay mpanampon'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, manana fifandraisana tsara amin'ilay mpaniraka antsika ve isika? Tanteraka ao tokoa ve ny asa izay napetraka ny tompo taminao? Ianao dia hampanaovika an'ity asa ity. Tanteraka ao ve zany? Tena nahavita na ataona tokoa ve ianao? Ny olona ho an'ny tompo. Amin'ny fotoanan'ny fandinihan-tena ry havana ankehitriny, mamory vokatra ho an'ny tompo isika. Maro ny olona izay mbola any ivelan'ny valo, ary naneo anatin'ny valon'Andriamanitra ratao azo ny fakapanahy. Tatika tsara amin'ilay karazana fandribana maro amin'ny endriny samy hafa ireny. Azo inona fa misy amin'izy ireny nge olona efa zanak'Andriamanitra e. Efa ao amin'ny fiangonana e, fa sangitrahatra ny fakapanahy.
ianao no angatahany tompo hamerina azy ireny ho any ambalany indray. Fa ny faharoa ry havana, ny mpamorony vokatra dia misedra zavatsarotra. Efa nampiomanin'i Jesoa zany isika mpamorony vokatra dia misedra zavatsarotra, satria asa sarotra ry havana, asa sarotra no asan'ny fiangonana. Jereo tsara fa ny fahasarotana voalohany eto dia tsy firarahan'ny olona ny antso ataonao, tsisy mirara, tsisy ny aino. Tsy neto avy izy na ndray aza eto, misy fotoana zany anao miantso anefitra, tsisy mamaly na ndray aza. Nefa dia mbola antsoina koa mbola hiala neniny, miala neniny. Fa mbola tsy nanaitra ihany. Ary ianao miala nenina ndray aza, vao maika nahazo loza. Voalaza hoe ny olona nge samy manana ny namaika azy, samy manana ny lara-pameny amin'ny fiainany. Any amin'izay misy ny hareny tokoa misy ny fony. Maika ho any amin'ny samy fambolena ny sasany, maika ho any amin'ny varotra ny sasany. Tsy nahoany akory izay fanasana. Ny sasany aza namono, ny setrasetra ny irak'ilay mpanjaka. Zavatra hita matetika ary avana manary zany. Tsy firaharahiana ny mpitory filazantsara, ny mpanompon'Andriamanitra, ny fiangonana, fandavana 𝗥𝗔𝗩𝗘𝗟𝗏, fanaovana tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra. Eto dia misy hatramin'ny famonoana mivantana. Anenge ny afaran'ny volazan'ny mety hoe ny mpisorona le vita dia lasa inona ataony zareo, lasa namonjy ny raharahany zareo satria tsisy hohanina, tsisy mpamelona. Dia lasa namonjy ny asany dia nemeny no tsakatetra zao atao an'izao ve ny tranon'Andriamanitra. Tsy mora nahazo andremy ny mpanompon'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra. Tsy asa mora zany, hisedrana zavatsarotra izany. Taratra ry havana malala amin'ny tompo, taratra amin'izao fampijaliana izao. Ny tatika tsara ny nanjo ny mpianatra ny fanenjehana ny apôstôly Paoly hitantsika amin'ny perikopra teo. Paoly dia rehefa nitovy filazantsara dia voatora-bato ary saiky maty, nitaritaritana teny ivelan'ny tanàna, ary vahoaka no nitora-bato azy. Izy amory vokatra ho an'ny tompo ny antso, nitovy filazantsara, zany ny atra taminy, notoraam-bato, tevatevaina, nitaritaritana satria iverana efa maty io dia nitaritana saingy no vonjeny Andriamanitra izy. Zany no asa sarotra zay tsy maintsy sedrain'ny fiangonana ankehitriny. Indraindray dia sahiran-tsaintsika mitory manambara ny ten'Andriamanitra fa to mana mafisofina ny maro. Olana maro zany. Ary faramodiny hoe tsy fantatra tsonkoa ange ny olona izay manatona sy miaino anao satria raha mamafy vary ianao dia mety misy vary ao, mety misy tsiparifary eo, ahidratsika eo ao, dia miantso ny olona rehetra isika ho ao amin'ny famonjena. Tsy fantatsika hoe iza tokoa moa ireo olon'ireo. Fa ny vary dia mitovy tsisy valaka amin'ny tsiparifary raha mbola kely izy, fa rehefa lehibe izy hita amin'izay amin'ny voany hoe tia tsiparifary. Dia ny tompo amin'izay manavaka ny mpamonoana, ny asanao dia ny miantso amin'ny fanasana, izay le hoe atsoa ny olona rehetra, tsy moramora zany. Tahaka ny vary ny tsiparifary, tahaka ny mpanarato izay manarato any anaty rano any dia manangona, zany no asantsika. Na iaino izy, na tsy iaino dia manambara. Dia tsikety hoe misy olona eto tsy nanao akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Nisy lehilahy 𝗏 nahita lehilahy anankiray izy izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Satria moa antso aina ivelany isakely dalana io dia niditra avokoa ny olona rehetra. Nisy nanao akanjo izay
mendrika ny fampakaram-bady tonga teo na dia nisokatra ho an'ny rehetra zany fanasana misy fepetra ny fampakaram-bady nisy olona nanao tsinitsinina ny tompony fety eto ny mpanao heviteny dia milaza ry havana fa fomba fanao tatsinanana zany ny olona zay manasa ho amin'ny fampakaram-bady dia misy fizarana akanjo ho an'ny invité zany mena akanjo fa ty olona ity zany dia zao hoe tsy nitondra akanjo izy ato dia niavaka be tamin'ny rehetra ny olona manao akanjo menamena dolo ny azy akanjo mainty nenty ohatra zany tonga dia fantatra hoe manivaka be le rangaha io ahoany ty olona ity tonga tato zany hoe efa nomena akanjo maimaim-poana fa tsy nitondra zany akanjo zany zany olona tsy pakato ny atsara velatsy mody miditra ao anaty fanasana kinanjo tsy mitafy fahamasinana tsy mitafy ny fahamarinana mifanaraka ny voninahitr'Andriamanitra olona metsara velatsy izany tsy hoe rehefa antsoina ao amin'ny fanasana dia miditra fotsiny entrée libre fa misy fepetra ny fanjakan'Andriamanitra manana fiainana vaovao mifanaraka amin'izany ianao ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra antsoina ny olona rehetra fa misy fepetra ao toetsaina fahamasinana fahamarinana mifanaraka amin'ny voninahitr'Andriamanitra ianao ve dia ho any amin'ny fampakaram-bady kosa dia akanjo mandro no entinao any tonga dia voaroko eny am-bavady mindana ianao mody efa iangarana manokana anao asaina ianao ny olona aza mividy akanjo mihitsy ho amin'izany idianao anao tsinitsinina hoe akanjo fitondranao eny any an-tsano entinao any amin'ny fampakaram-bady fanaovana tsinitsinina zany na dia malalaka azy ny fidiranao misy fepetra ao ary eto ry havana no ambarany hoe tsy haintsika izay manavaka zany zava-tsarotra zany hoe ny olona rehetra miditra ny fiangonana ve dia tena olona masina avokoa mendrika fo ny tompo mahalalana zany zareo tsara fa lay tompo mpanasana no ny teny hoe ahoana io rangaha io sary zany anahonany hoe Andriamanitra no manavaka isika dia mamory eto amin'izao peritriopisao ry havana malala dia manambara tsara tsy anjara atsika ny manavaka ny mitsara fa amin'ny tompo zany mamoro no asantsika mitaona ny asantsika na iaino ny olona na tsy iaino fanjarany zany zao tsara moa fa dia hoe nisy fotoanany hoe tonga ny maramila ho an'ny olona zay tsy nentina naitry namono setrasetra dia ny tonga ny famonoana ravan'ny maramila romanina Jerosalema zay le sary lay hoe rehefa tsy mety mino ianao dia isoloza zay hiatra hisedrana zava-tsarotra ry havana malala ity fanomponan'Andriamanitra ity mampahery antsika fiangonana manontolo azakivy azaketraka mitaona olona ho an'ny tompo fa zany no asantsika na dia tonanao zava-tsarotra zany ho aza voninahitra aminao ny fiadanany amen